Aminareo anie Anio alahady fahateloambifolo ny volana Desambra, alahady fahatelo izay ao anatin'ny advento mbola ibanjinantsika hatrany ny lohahevitra hoe manaiky an Jesoa Mesia ny mino. Alahady izay hitondranam-bavaka ny sampana sekoly alahady amin'ny tian'io ity ry havako araka izany dia ry zareo no mitarika antsika amin'izao Fanompoam-pivavahana izao. Ry hava malala ao amin'ny tompo dia mbola ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasavana mampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Ho fisaorantsika n'Andriamanitra noho ny mbola nanomezany antsika ty fotoana ity ka ahafahantsika miombona eto amin'izao fiomanana amin'ny fandraisana mpanjaka ny voninahitra izao dia ny advento izany. Ndeha ny Salamo 420 no hovakitsika. Salamo 420 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 70 hovakitsika mifandimby izany. Salamo 420 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 70 hovakina mifandimby. Amin'ny anaran'i Jesoa. An Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra zao sy ny mponina ao aminy. Iza no hiakatra ny tendrombohitry Jehovah, ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina. Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahy no amin'ny langa na menina ny mitaka. Handray fitahiana avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany ny taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Asan'ny rato ny lohanareo ry vavahady, ary misy ny rato ianareo ry varavaran'ny fahagola, mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Izy izao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehovah mahery tsy to, Jehovah mpiady mahery. Asan'ny rato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavaran'ny fahagola, mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra.
izy ary zao mpanjaka ny voninahitra zao Jehova tompony maro izy ny mpanjaka ny voninahitra. Amen. Iaraka fafakisika ry Andriamanitra Rainay be voninahitro tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao faly misaotra sy mideranao izahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka tsy nahalany ritranay sy mbola hanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana ka tratr'izao an'izao ary ahafahanay koa mihaona aminao. Misaotra anao izahay noho ny soa sesehena sy tambotononona sy ireo fitahian-dehibe tsy talany izay natobaka ho tao amin'ny fiainanay manontolo nantsapanay izany eny fa ny tsapanay koa aza dia isaorana ianao. Misaotra anao izahay no nanomezanao an'i Jesoa Kristy zanakao lahatokana niety tena ka tonga nofo mba ho mpamontsy mpanavitra anay izay tsarovanay amin'izao vanim-potoana izao dia amin'ny fotoana ny advento izany. Misaotra anao koa fa tsy diso anjara amin'izany ny ankizy madinikao ary mbola nomena izao alahady izao ho alahady ny sampana sekoly alahady. Ankehitriny tompo malalo dia mangataka aminao izahay mba hampianao ka handray ny fanavaoza avy aminao ary mangataka ny fiasan'ny fanahy masinao mahagaga izahay mba hahatonga anay ho olom-baovao amin'ny Kristy ka ahafahanay sy ahaizanay hatateraka izay rehetra mifanaraka amin'ny sitraponao. Izany ry tompo no vavaka ataonay sesandratra hanomezana voninahitra ny anaranao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Sitraka indrindra ry tompo ny anambatra izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara nampianarinao mpianatra efa izay manao hoe Rainay izay ny an-danitra ho amasinany ny anaranao
ho tonga any ny fanjakanao atao any sitraponao ety tany tahaka ny any an-danitra omeo anay n'izy anasaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ilay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Mahazo mipetraka isika. Jesosy nankafana amin'ny Baiboly zany dia hita ao amin'ny Ezekela toko 7:1 hatramin'ny 7. Ary mivaky manao hoe ary hoy izy tamiko ry zanak'olona hanao izay ary hoy izy tamiko ry zanak'olona hany izay hitanao eny
any ty orona taratasy ity dia mandehanaka ny tenena ny taranaka Israely dia nosokafako ny vavaka ary nafahanay izany orona taratasy zany ary hoy izy tamiko ry zanak'olona vokisy ny kibonao ary feno orona taratasy ary omeko anao ity tsinainao ity dia ninanao ka mantao ambavako ny teny toy ny tantely izy. Amen. Mbola hotoizantsika ny Vakiteny arak'izay hita ao amin'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa, toko fahatelo, vakina ny 14 ary atsahatra ao amin'ny 17. Rehefa hita izany dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vaozazy ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesoa. Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Mbola toizana ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia ho hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Matthieu toko fa 2:20 araisina eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7. Filazantsara araka ny Matthieu toko fa 2:20 raisina eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita izany dia ho vakitsika eo am-pitsanganana. Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: mideranao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany. Fa nafeninao tamin'ny eny sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitraponao. Ny zavatra rehetra natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka, sy izay tiany zanaka anehoana azy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziokako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavinam-po aho. Dia hita fitsaharana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Mbola hiara hivavaka sika tompoko. Mbola misaotra anao ny izay ry Andriamanitra tompona iray izay any an-danitra, fa mbola afaka namaky sy ny eno izany teninao izany. Efa nomenao anay ny fanahy masina ho mpampianatra anay, koa izany fanahy masina izany no angatanay ankehitrio, hanokatra ny fonay, ny sainay, ahaizanay mandray amin'ny fo madio ny sitraponao, ka dia hamovoa tsara tokoa ny izay amin'ny fiainana anay. Ino tokoa anie ny mpanomponao izay tory izany teninao izany aminay, angatahanay anie ny hanamasinanao azy ka ny sitraponao irerirary ny toriny, ary taio sy mety olo-tsaina tsara hatrany anie ny mpanomponao amin'ny asa mampitandrina sy maha-evanjelista azy. Dia amin'ny anaran'i Jesoa Kristeny no ivavahana itoy izany, misaotra indrindra ray eo. Amen. Mana
toerana ianareo ry havako. Ampitombona aminareo mandrakarivana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy izay tompontsika. Amen. Ny soratra masina izay handraisantsika ny afatra na ny fampianarana amin'ny teny ity ry havako dia arak'izay efa novakiany mpanompon'Andriamanitra teo ao amin'ny epistily faharoa ho an'ny Timoty. Epistily faharoa ho an'ny Timoty toko 7 ka ny 9 faha-7 ka hatramin'ny 7 Epistily faharoa ho an'ny Timoty toko 7 ny 7 ka hatramin'ny 7 Aoka ivelatra eo ambany masitsika izany ry havako satria ao anatin'izany no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ka mba isiany fifantohana tsara ihany koa dia isy ny andiny izay rahantsika miombona mamaky ao anatin'izany. Arak'izay efa fahafantarantsika azy ry havako dia anisan'ny mpanoratra nanoratra boky maro ao amin'ny testamenta vaovao ny apôstôly Paoly ary ao anatin'izany boky izay soratany izany dia misy sokajy roa dia no an'ny fiangonana sy ho an'olona manokana ary ny fiangonana dia anisan'izany ny fiangonana tany Efesosy, Korinto, Roma sy ny maro samihafa izay hitantsika. Fa misy indray izay nosoratana ho an'ny mpianany manokana ary anisan'izany i Petera sy Timoty. Arak'izany ry havako ny perikopa izay voalahatra ho antsika amin'ny teny io ity dia ny afatra na epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny Timoty satria rehefa niala tany Efesosy Paoly ka lasa nakany Makedonia dia i Timoty indray no napetrany tao amin'izany tanàna izany mba hitandrina hiandraikitra ny fiangonan'Andriamanitra izay efa naorina. Arak'izany ry havako dia amin'ny Alahady ny sampana sekoly Alahady ny anio ihany koa na eto amin'ny fiangonantsika izany na eo anivon'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara dia andeha ho raisintsika ao anatin'izao hafatra izao ny mahakasika ny atao hoe soratra masina. Ny sekoly Alahady mantsy izay manao vaindon-draharaha ary manao zava-dehibe mihitsy aza ny fandiniana ny soratra masina. Ary zany mahatonga ny hafa manontany raindray hoe fa maninona tokoa moa ianareo no mandeha foana isan'Alahady dia mandeha mianatra sekoly Alahady izao aloha mbola tsy misy satria mbola anatin'ny amena antsika fa za mino fa amin'ny taona vaovao iny dia hiverina amin'izay ny fianarana sekoly Alahady. Arak'izany ry havako ny mahazava-dehibe ny soratra masina voalohany indrindra dia izao manome fahendrena io soratra masina izay ampiasaintsika io. Andeha iombonantsika mamaky ny 712 sy ny 512 amin'izao perikopantsika izao. Ny 712 sy ny 512 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianao kosa dia mahareta amin'ny zavatra ny anaranao sy nampinoana anao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy. Amen. Ny fiangonana izay niandraiketan'ny Timoty ry havako dia anisan'ny fiangonana izay sedra fahoriana sy fanenjehana maro samihafa ary efa niantombo izany taty aoriana ka nahatonga ny apôstôly Paoly nanoratra an'izao epistily izao mba ho an'ny Timoty manokana. Ary amin'izany indrindra no ilazany ny zavatra izay hiseho na hiainan'ny fiangonana tao Efesosy. Raha mamaky izao isika eo amin'ny 1 amin'ny toko 7 ihany ka hatramin'ny 7 vao manomboka le izy dia efa miseho ny karazana faharatsiana maro samihafa hoe any amparany any ny olona dia ninona ozy ho tia tena, ho tia vola dia mitohy hatrany izany fanambarany Paoly izany. Ary manomboka eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 17 indray dia
asongadin'ny apôstôly Paoly ireo toetra izay efa nahalalan'ny Timoty azy ka niaretany, nisy ny fanenjena, nisy ihany koa ny fifatorana azy izay niatra taminy. Ary i Timoty dia nahita, nahafantatra, nanatro maso izany zavatra izany, ka manoloana izany indrindra no anoratana ho an'ny Timoty mba tsy hiova fahatra sy hijoro mandrakariva amin'izay efa nampianarina azy, nanomboka hatramin'ny fahazazany arak'izay voalaza eto, dia tsy inona akory fa ny soratra masina izany. Io soratra masina io izay ambaran'ny Paoly amin'ny Timoty mazava tsara hoe mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesoa. Mazava tsara ry havako izany fa ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra no manome fahendrena ka mitarika ny olona ho amin'ny famonjena no ny finoana ny Jesoa Kristy Tompo. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, iza no olombelona tsy maniry na te hanana izany fahendrena izany. Anisan'ny zavatra kasahantsika fantatra amin'izao fotoana izao, ary isika ray aman-dreny aza rehefa mananatra ny zanatsika dia miteny mandrakariva hoe mba endre tsara rakizy, mba manana fahendrena. Fa maninona isika ny manafatrafatra mafy toy izany? Ny valiny dia izao hoe satria ny fananany zanaka izany fahendrena izany dia rehareha voninahitry ny ray aman-dreny izay niteraka azy. Fa ny olana nefa ry havako dia izao, indraindray ny fahendrena izay tadiavintsika zanak'olombelona dia fahendrena mamotika, fahendrena izay tsy izy akory. Heverina ho fahendrena kanefa vao maika aza fahadalana eo masin'Andriamanitra. Ary moa tsy izany va ny zavatra izay iainantsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Ny zavatra izay heverina fa ratsy teo aloha, tsy nekeny fiarahamonina tany am-piandohana tany, dia efa zary zavatra ekena ary marina ankehitriny. Ny zavatra izay heverina fa ratsy, izany indray no lasa soatoavina, ankatoaviny olona maro ankehitriny, na dia isika kristianina aza, dia miaina izany ary manaiky izany, mifanohitra amin'izay zavatra ambaran'ny soratra masina fa tokony iainantsika, no indro lasa tsara sy mety ary ekeny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Mivaona amin'izany heverin'Andriamanitra fa planina na drafitra tokony iainantsika izany ry havako ny fiainantsika, satria niala tamin'ny soratra masina ny olona tsirairay. Tsy manovy ny atao hoe fahendrena avy amin'ny soratra masina intsony isika, fa lasa mitady zavatra izay hafahafa mifanaraka amin'izay vaninandro iainantsika ankehitriny. Ialan'ny olona ny atao hoe soratra masina izay afaka manome io fahendrena azy io, fa naleo ny any amin'ny Facebook, any amin'ny tambajotra serasera maro samihafa, ireo tranokala-pifandraisana isan-karazany, any ny olona no manovo sy mitady izany atao hoe fahendrena izany. Ry havako, aza miantehatra amin'izay fahendren'olombelona fa mikatsaha ilay fahendrena avy any ambony. Araka ny voalazany Jakoba 4:7-10, ny fahendrena avy any ambony izay madio aloha izy voalohany indrindra, ary mahatonga ny olona ihany koa tia fihavanana. Dia eo aloha ny fihavanana amin'ny olona samy olona, fa indrindra ny fihavanana eo amin'ny olona sy Andriamanitra izany. Izay ilay hoe mampahendry ho amin'ny famonjena ny soratra masina. Toy izao no ambaran'ny Paoly ny amin'izao soratra masina hitantsika eto ambany masontsika izao. Ny Timoty aporisiana tsara
mba hiaina sy hitandrina mandrakariva izany soratra masina izany ka hahatonga azy hanana io fahendrena avy amin'ny soratra masina io. Amin'izao fotoana izao ry havako dia tsy mba izany no amporisitsika ny zanantsika na hitezana ny zanantsika izay eo ambany fifehezantsika, fa any amin'ny karazana dessin animé ny ankizy no avela hanovy fahendrena sy fahalalana. Izany no mitaiza azy na mbola kely tsy ampy taona aza dia efa avela ilalao Facebook sy ny sisa, ary dia tsy mahagaga raha mivaona ny fiarahamonina satria zavatra hafa ny mamolavola antsika ankehitriny. Ilay sekoly Alahady izay tokony handefasana ny zanaka hafantatra ny atao hoe tenin'Andriamanitra dia tsy mahataitra ny ray aman-dreny akory. Tsy alefa ny makany amin'izany akory ny zanany. Noho izany ry havako dia alefaso ny zanantsika mba hianatra sekoly Alahady, fa sady mampahendry azy izany no anisan'ny azona ihany koa ny famonjena, satria fandiniana ny soratra masina no tao dia mahalala sy mahafantatra ny fitsim-piainana tokony iarahana izy eo amin'ny fiainany andavanandro. Ary marina loatra ry havako izay ambarany ohabolana toko 220 ny 9 ary tokony hotsarovatsika mandrakariva io hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Rehefa nozarinao izy, rehefa nitezainao izy tamin'ny atao hoe soratra masina dia tsy hiova mihitsy na inona miseho fa hijoro mandrakariva ny amin'izay efa nampianarina azy. Na toy ny ahoana firimorimo ny fandrosoana amin'izao fotoana izao dia fantany foana ny tokony atao sy ny tsy tokony. Izy indray aza no ampianatra hitarika atsika izay tsy mahafantatra izany, tahaka izay nataon'i Jesoa Kristy Tompo. Any amin'ny Mateo toko 17 ny 7:15 any dia nisy fampianarana nataon'i Jesoa Kristy Tompo tao amin'ny tempoly. Dia gaga ny olona tamin'izany fotoana izany ka nanontany azy hoe avy taiza reny na aiza n'le tian'izany fahendrena sy asa lehibe izany. Ny nahafantaran'ny tompony nahaizan'izany dia tsy aiza akory fa avy ao amin'ny soratra masina. Noho izany raha te hitaizany zanantsika, raha te hanana izany fahendrena ka tsahantsika fatratra izany isika dia aza miala amin'ny soratra masina, fa zava-dehibe loatra ho an'ny fiainantsika izany. Ny soratra masina dia manome fahendrena, fa ny zavatra izay hitantsika manaraka eto ihany koa ry havako mahazava-dehibe ny soratra masina dia izao: manofana hanao asa tsara ka ity soratra masina ity. Manofana asenao hanao asa tsara. Andao iarahantsika miombona indray ny 9:4 sy ny 9:7 amin'izao soratra masina eto ampelantanantsika izao. Ny 9:4 sy 7:7 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona ho amin'ny asa tsara rehetra. Ny fananantsika kristianina ny soratra masina ry havako dia tombony manokana ho antsika izany, satria mazava izay voasoratra eto ho an'izay mbola tsy mahafantatra, ary fanamafisana kosa ho an'izay efa nahafantatra, efa mahazo tsirony nilomano tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany ka mbola vonona ny ankatoy izany mandrakariva. Izay ilay hoe soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia maninona ny fitanisana azy eo? Mahasoa aloha voalohany indrindra, izany hoe mampianatra atsika izay tsara, ary koa mampianatra ny marina. Ny tenin'Andriamanitra koa dia mitondra fandresen-dahatra, mahatonga atsika hanana fanantenana sy faharetana izay toe-panahy nananan'ny Paoly ary amporiseny ihany koa an'i Timoty eto. Fa ny zavatra manaraka izay hitantsika eo ihany koa, ny tenin'Andriamanitra
no fitaratra izay ijerentsika ny lasa ibanjinantsika ihany koa ny ho avy dia ny mety sy ny tsy mety, inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao, ny amin'ny lasa inona ny tokony hahitsy mba hahatonga antsika ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Ary ny farany izay voalaza eo amin'ny 2:40 ny tenin'Andriamanitra dia fitaizana amin'ny fahamarinana. Arak'izay hitantsika teo ry havako tao anatin'iny fizarana voalohany iny, ny soratra masina dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanabeazana ny tsirairay ka mahatonga azy ho tian'ny fa rehefa mamaky koa isika ny 2:70 dia mahita fa ny fanabeazana izay ataony tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona iray no manofana azy ho olon'Andriamanitra, manomana azy olon'Andriamanitra tsara ofana ka mahatonga azy ho fitaovana mahomby hanao ny asa somary samihafa eo amin'ny sehatra izay nametrahan'ny Tompo azy. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, ry kristianina namako, heveriko fa tsy misy amintsika izao angamba sa ilaza hoe za zao vao nandresina fantatra ny amin'izany atao hoe tenin'Andriamanitra na soratra masina izany, na hoe zao aho vao mahafantatra hoe izany ny tombontsoa azo avy amin'ity soratra masina ity. Satria ny akamaroantsika rehetra izao dia efa nandalo ny atao hoe sekoly Alahady avokoa, ary efa mpandray ny fanasan'ny Tompo azy. Ny akamaroantsika ka tao anatin'izany fandraisana ho mpandray fanasan'ny Tompo atsika izany no nanaovantsika ilay fanekena hoe inona fanekena tamin'izay fotoan'izay? Hazoto hamaky ny soratra masina araka izay azo atao, fa tsy hoe rehefa tsisy atao na hoe rehefa manam-potoana, fa izany mantsy indraindray no zava-misy izay iainantsika ka mahatonga antsika mivily lalana. Ao anatin'izany ry havako, ny fandiniantsika ny atao hoe soratra masina dia aoka hataontsika ho zava-dehibe izany, fa isika rehetra izay efa lomany tao anatin'izany dia mahatsapa ny tombontsoa ananana avy amin'izany soratra masina izany. Fa tsy haiko ianareo ry havako raha mba mahatsapa izany, tsapanao ve hoe tena zava-dehibe ary manabe sy mamolavola anao tokoa io tenin'Andriamanitra io ary manomana anao hanao ny asa soa ny tenin'Andriamanitra izay raisinao isan'andro. Fa ny olona mandray soratra masina arak'izay efa nambara teo dia olona ho fanina ho amin'izay rehetra ilan'ny Tompo azy. Noho izany dia mahazo tory havako manao asa soa. Raha miresaka momba ny asa soa isika dia tsy ilay asa soa fizarana, fanomezana, pepena sy ny sisa eny anivon'ny fiarahamonina ihany. Anisan'iny fa tsy iny ihany akory, fa anankiray amin'izany ihany koa izay toetra tokony ananantsika any anivon'ny toeram-piasana maro samihafa any. Indraindray mantsy ho antsika ho anareo mpiasa-panjakana moa indrindra miala tsiny amin'ny mpiasa-panjakana satria izany ny zava-misy, dia miasa hahazom-bola, hahazoana karama fotsiny ny sasany. Ka raha tokony hiditra izy amin'ny 8 dia amin'ny 4 izy vao tonga ao amin'ny birao, amin'ny 10 izy vao tonga ao. Raha tokony hirava indray izy amin'ny 12 vao mandeha mamonjy ny toeram-pisakafoanany atoandro, amin'ny 2:40 izy na amin'ny 2:40 latsaka 10 dia fa iny izy fa lasa mivoaka indray. Ary mampitaraina ny olona maro izany ry havako. Ary tsy vitsy amin'ny kristianina ny manana an'izany toetra izany. Manana ny atao hoe fanahy ny mpikarama fotsiny ihany. Fa ho anao kosa ry havako, indrindra fa ho antsika zanaky ity fitezam-panahy protestanta ao amin'ny 10 alina ity, minao fa tsisy manao an'izany kosa tsika, sa mety misy manao ve? Raha sanatria ka manao izany ianao dia miova. Aza vela ho verimaina fotsiny ihany ny tenin'Andriamanitra izay raisinao farafaharatiny isan-kalahady toy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hanofanana anao mba hanao izany asa tsara eo anivon'ny firenena sy ny fiarahamonina izany.
fa izany ny zava-misy izay iainantsika ry havako. Engany eo mba tsy sanana hanao izany toetra izany ny zanaky ny chapelle militaire ampahibe. Aza manana izany toetra ratsy izany ianao fa tsy mampandroso izany. Ary tsy tokony ho toetry ny kristianina izany satria isika dia efa omany ny tenin'Andriamanitra mandrakariva mba hairoso hanatanteraka izany asa tsara izany. Dia mahereza ry havako, sahi mijoro vavolombelona ny amin'ny fahendrena izay omeny tenin'Andriamanitra anao. Ary aza menatra ihany koa ny mijoro vavolombelona ka hanao ny asa tsara, fa izany anie no anofanany tenin'Andriamanitra atsika isanandro. Ary ho andray aman-dreny mazotoa mampiditra ny zaza, ampahafantaro azy ny atao hoe soratra masina tario izy mba hianatra hamaky izany tenin'Andriamanitra izany. Fa indraindray variana any anatin'ny anganongandribina sy kemba ny mahavariana, fa ny soratra masina hadiny tanteraka. Amaranako izao afatra izao ry havako dia ndeha iombonantsika ny famakiana ny Kolosianina. Kolosianina toko 7, ny andininy 7:20 amin'ny tianantsika izay rehetra voalaza teo. Kolosianina toko 7, ny andininy 7:20. Ndrasantsika ireo namantsika izay mbola tsy nahita izany. Kolosianina toko 7, andininy 7:20. Sanatria ve dia misy zao vao naheno izany Kolosianina izany, mbola mikasokasoka ihany. Andeha ry havako rahantsika mamaky izany tenin'Andriamanitra izany, vakitsika mafy be amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Izany no hanafaran'ny tenin'Andriamanitra atsika mba hiasa tsara amin'ny sehatra izay efa nanankinan'ny Tompo na metrahany asa. Ianao dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa amintsika rehetra kosa ny fankatoavana sy ny fahazotoana mamaky ny soratra masina. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay nambarany tamintsika teo ry havana, dia ndeha tsika rehetra hiaiky ny tsy famarinantsika ka anaraka ho ampotsika ny fifonana izay hitarihanantsika tsirairay avy, hivavaka isika. Ry Andriamanitra Rainay tsy toa, Andriamanitra mpamindra fo ianao. Efa diso izay ka nani niala tamin'ny lalanao rehetra tahaka ny ondry very. Efa diso nanaraka loatra ny sitraponay izahay. Efa nandika ny lalanao masina ihany koa ka nandranto naka fahendrena ivelan'ny soratra masina, ivelan'ny teninao. Tsy nanao izay zavatra tokony nataonay izahay, ary nanao izay zavatra tsy tokony nataonay ihany koa, ka tsy manana fifaliana, tsy manana fiadanana eo amin'izay rehetra ataonay. Mikorontana ny fiarahamonina noho ny tsy fanananay fahendrena avy amin'ny soratra masina, mikorontana ny asanay, mikorontana izay rehetra alehanay. Ry Tompo Andriamanitray, noho izany famindramponao izany dia mitodika aminao izay ankehitriny, amindrao fo ny fiangonanao, hiantraho izay rehetra mibebaka marina tokoa eo anatrehanao. Mahatoky izay ry Tompo Andriamanitray fa ny rahanao izay efa nalatsaka ao anay teo ambony azo fijaliana no hanadiovanao indray izay rehetra mibebaka miaiky ny tsy fahamarinany eto anatrehanao. Aoka izay mba ho velona amin'ny fahatsara-panahy sy ny fahamarinana
ary ny fahonona tena avy amin'ny teninao ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra irery any. Ny anaranao Jesoa no anaovanay izany vavaka izany. Amen. 2:50 hoentintsika manamafy izany fofonantsika izany. Andriamantsika riavaka dia Andriamanitra mihaino ny fitarainantsika, ko mitsangana handray ny teny somafaly famelan-keloka izay atolotry ny Tompo anao. Hoy Jesoa Kristy Tompo hoe fiadanana ho anareo, tahaka nandrandray ihany no andrako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no velanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Koa ambara riavaka fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny hira faefatra andiny voalohany sy faefatra no iraintsika mavitribitrika isaorantsika ny Tompo.
iombom-bavaka sika ry havana ry Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotranao zay ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny famindramponao sy ny fahatsaranao rehetra zay mbola nentinao miazona trano ny fifandraisan'ny fiangonana aminao. Misaotra ny amin'ny nanomezanao ny sitraponao taminay dia ny nanazavanao aminay ny taumanao anay hamantatra hanaiky ny lanja ny soratra masina zay efa nomenao anay. Izany no mitondra anay ho amin'ny fahendrena ary izany ihany koa no manomana anay mametraka anay ho vonina hanao ny asa tsara rehetra ho amin'ny fiangonanao rehetra ry Tompo Andriamanitra izany halehiben'ny fitiavanao izany. Ankininay aminao ary ankasitrahanay anao nafahan'ny fiangonana manontolo eto amin'izao fiangonana iombonana izao. Ny roso tamin'ny fandiniana ny fanapahana izay mety ho tetikasa sy ny tetikandro ary ny tetibola izay afahanay miasa indray amin'ny taona 2024 iny. Ankasitrahanay ianao ry Tompo Andriamanitra iny amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ny hevitra rehetra izay nafahanay ny roso tamin'izany. Ankininay aminao ihany koa ny iainan'ny fiangonana izao farany taona izao. Ny iainan'ny fiangonana ihany koa ny fankalazananao Andriamanitra no nanomezanao anay ny famonjena tao amin'ny Jesoa Kristy zanakao. Ianao Andriamanitra no hanomeza rehetra iriny tsirairay avy ilain'ny sampana amin'ny fanatanterahana izany. Mivavaka manokana izay amin'ity fotoanany ity ho an'ny sampana sekoly Alahady tao amin'izy rehetra na ny mpianatra na ny mpampianatra mba ho tia mandrakariva ny teninao satria tsy miafina aminao fa ianao Andriamanitra nefa nifidy ny zaza madinika sy ny minono handrorenanao ny fahamarinana. Apetraka eo ambany fitarihanao ihany koa ry Tompo Andriamanitra ny sampana mpanazava stily izay roso amin'ny fanokavana ny taom-panabeazana amin'ity androany ity. Ianao Andriamanitra ny teninao Andriamanitra ny soratra ao masina ania no aoka fototra amin'izany fanabeazana izany eo anivon'ny sampana mpanazava stily. Ankininay ao pelatananao reo ray aman-dreny izay hanavao ny fanoloran-tenany iroso amin'ny sakramentany batisa. Eo ihany koa reo namanay izay navita ny fianarana iroso amin'ny sakramentany fanasan'ny tompo dia ny fanokanana azy. Hanadio azy rehetra ny ianao ry Tompo Andriamanitra hamela ny eloko izy rehetra ary anome azy ihany koa ny fanahinao masina. Reo namanay fianakaviana namanay izay iroso manam-paniriana ho amin'ny fanamasinana ny fanambadiana, ianao no atateraka izany rehetra izany mba hisehoany ny voninahitrao. Eo ihany koa ny mpanomponao izay nanavao ny fanoloran-tenany androany maniry ny ombona trany aminao mangataka manokana ny jerenao ny tokantranony, hamangy izany tokantrano izany ianao ka hitondra fiadanana mba iainan'izy ireo ny filaminana, iainan'izy ireo ny fifaliana sy ny fanomponanao Andriamanitra amin'ny fahalalahana. Ianao Andriamanitra ihany koa no anakinanay indray ity herinandro vaovao izay diavinay ity hanome anay rehetra izay mahasoa anay tsirairay avy ianao ary ianao ry Tompo Andriamanitra no anakinanay hatrany ny fiainan'ny firenenay mba no hevitra avy aminao Andriamanitra ny fiadananao no iainan'ny vahoaka malagasy rehetra na ny eto atoerana na ny any ampitan-dranomasina. Matoky izay ry Tompo Andriamanitra fa izay rehetra fantatrao fa mahasoa anay na dia tsy takatry ny sainay azy dia ho arotsaka ao aminay izany araky ny habeny famindramponao. Ny anaran'i Jesoa no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny olona izay voavela heloka ry havana dia samy joro vavolombelon'ny finoany ka ny Fanekem-pinoana laharana faharoa ny ombonantsika rehetra amin'ity anio ty. Isika minan'Andriamanitra iray raitsyto mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an Jesoa Kristy Tompo iray zanaka lahy tokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombona tamin'ny fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanana ankavanany iray avy any no hiaviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany
isika mino fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavampaminany. Isika mino fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havako. Misy ny havantsika izay manolotra ny zanany tondra izany voalohany eto an-tranon'Andriamanitra amin'ny teny ity ny zaza ranay vomanana rovan'ny avy maia dia tolotry ny ray aman-dreniny ranay vomanana radiny Enerika sy Strom Stefani tahina soa. Ny hira 370 ny andiny voalohany sy ny faharoa ny iraitsika dia mitsangana avy hatrany ireo ray aman-dreny ireo mandroso ety amin'ny altara. Fifaliana antsika ry havako ny mandray ity zaza ity izay voateraka ary tonga eto an-tranon'Andriamanitra entin'ny ray aman-dreniny amin'ny tian'io ity. Izany dia noho ny fanirian'izy ireo te hisaotra an'Andriamanitra izay tompon'ny fahavelomana. Koa dia miaraba anareo izahay ny men'Andriamanitra ny fara fa hoe soratra masina hoe fa ianao no nampivoaka avy tao an-kibo. Nakinona taminao hatrany am-boka aho, hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalan'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo. Koa hatolotro ho an'i Jehova koa izy, eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehova izy. Amen. Andeha hivavaka isika fiangonana. Ry Tompo Andriamanitra Rainay eo misaotra anao izay noho ny fanoloran'ny ray aman-dreny ity zaza ity eto anatrehanao ary mankasitraka anao izay noho ny famindramponao tsy miova ankehitriny ary mandrakizay hatramin'ny taranaka mifandimby rehetra araka ny fanekena izay efa nataonao. Vavolombelony izany Tompo ireto fianakaviana izy mivady izay miara-miompifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zanakao ka mampiditra ity zaza ity hanampy isan'ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Koa meteza Tompo hitahin'ny ray aman-dreniny sy ny mpikarakara ianao mba hazony hery anatotosany ny fitezana sy ny fikolokoloana ity zaza ity. Ampanjaka ao an-tokantranon'izy ireo ny fitiavanao sy ny fihetsika mba hahafany hatsapan'izao zaza izao ny fitiavan'Andriamanitra izay miseho amin'ny fiainany andavanandro dia toany fanahy mazoto ny ray aman-dreny mba hahafany mitondra izao zaza izao ho amin'ny sakramenta amin'ny batisa amin'ny fotoana mahamety azy. Dia ataonay amin'ny anaranao Jesoa Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Dia miraso anareo izahay ary dia ento izao zaza izao tezao tsara ho an'Andriamanitra mba ho tonga amin'ny sakramentany batisa izay hirosonareo tsy ho ela.
iroso amin'ny sakramenta amin'ny batisa isika izao ry havako ny hira 770 no hiraitsika dia ao anatin'izany andiny voalohany ihany dia mitsangana avy hatrany ireo ray aman-dreny izay tondra ny zanany eo amin'izany sakramentan'ny batisa izany. Fifalinaoantsika hatrany ry havako ny mandray ireto havatsika ireto namatsika izay manavao ny fanoloran-tenany ka mitondra ny zanany ho amin'ny sakramenta amin'ny batisa amin'ity anio ity. Koa henoy ary ny teny soratra masina izay entin'ny fiangonana ny renana ny fanatanterahana izao sakramenta izao. Fa efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nanodiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby ianao hatramin'ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby ianao aho. Ary tao amiko namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesoa Kristy, fa na izy ianareo no natao batisa ho an'i Kristy, dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevy na tsy andevy, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo ao amin'i Jesoa Kristy Tompo. Noho izany ary ray aman-dreny dia misy ny fanekena izay angatahan'ny fiangonana ho tanterahanareo, mitodika any amin'ny fiangonana ianareo manatanteraka izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay, ekenay ny ijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, mba hahatonga anay ho fianarana ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araky ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an'i Jesoa ho tompo, mba hahazoany hery andavana ny asan'ny Satana rehetra. Voninay hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly Alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny tompo, ny herin'Andriamanitra ny ankinanay ahatanteranay izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra izany fanekena nataonareo izany, koa matoky azy fa hanampy anareo izy amin'izao andraikitra vaovao ny ekenareo izao. Fa ny heriko ny soratra masina dia tanterana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana ihany koa ry havako dia tompona andraikitra ny amin'ny zaza rehetra izay atao batisa sy ny efa vita batisa, koa andeha hitsangana isika mivavaka hangataka ny fanahy masina ihany koa.
iombona mivavaka isika riavana. Andriamanitra raitsy toa, tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ankehitriny izao ny didin'i Jesoa Kristy Tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny andrena ny sakramentam-batisa. Koa mitalao aminao izay raha eo manatrehanay, aoka ny fanainao masina hanome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny kristiana izao. Ity zaza izay atao batisitiana eo voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafindry zanakao izy ary ampiray soendrika aminy noho ny asany fanainao masina izay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Faly misaotra anao ihany koa izay Tompo fa tanteraka ny fandrindry eto ray aman-dreny miombonay anao amin'i Jesoa Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny angatahanay fiangonana dia nitehirizanao ty zazy ty eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba hazoany manatanteraka ny fanekena natao teo anatrehanao. Omba ny fahasoavanao ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreniny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zazy ty. Zany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaranao Jesoa Kristy Tomponay. Amen. Ratsona ny antso Jordi. Ratsona ny antso Jordi. Manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny fanahy masinao ho aminao aneny Tompo. Amen. Hoy Jesoa Kristy Tompo anaka aza matahotra fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ianao ento izao zaza izao ka tezao ho an'Andriamanitra. Anatanteraka ny rakim-pahasoavana isika riavako ny hira 7:30 ny hira itsika dia ataotsika ny rakitra batisa.
araka izay efa nampahafantarina antsika ry havako tao anatin'ny fanomboan'izao Fanompoam-pivavahana izao dia anio ihany koa no fotoana izay hanokafana ny taom-panabeazana eo anivon'ny Sampana Skoto eto amintsika chapelle militaire Ampahibe. Tonga amin'ny fotoana izay hanatanterahana izany indrindra isika izao dia mangataka ny mpitarika ao anatin'izany sampana izany iroso hanatanteraka izany. Dia mbola mitombona amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Tano ny finoana ho ampinga, izany teny andiny avy amin'ny soratra masina izany no entin'ny sampana mpanazava stily eto amin'ny fivondronana hiarahabana antsika kristianina amin'izao maraina izao. Araka ny tety andron'ny sampaty eto amin'ny fivondronana izay nasempanitsina ary nankataovan'ny mpihevi-draharaha dia tontosa omaly ny fivoriam-ben'ny sampana izay ny fidianana tompon'andraikitra isahana ny toerana banga tao amin'ny bureau-ny komity mpivondronana ary ny tanterahana omaly koa ny famaranana ny taom-panabeazana 724 eto amin'ny sampaty zany. Ary androany izao maraina izao zany no voatondro hanatanterahana ny fanokafana ny taom-panabeazana 20 koa noho izany ary tompoko dia tsy hainay ny tsy saotra an'Andriamanitra izay nitantana ny fiainan'ny sampana nandritra ny taom-panabeazana lasa iny ka mbola mampijoro azy hatramin'izao. Isaorantsika koa Andriamanitra satria ny famindram-pony no mbola mahavelonaynaitsika amin'izao fotoana izao ka nahatratra izao andro anio izao ka tonga miara-miombavaka eto ankehitriny. Tsy hainay ihany koa ny tsy saotra ireo mpitandrina telo mirahalahy mombambady avy sy ireo bureau fiangonana manontolo noho ny fitantanana sy ny fandaminana ny fiangonana ary ny fanabeazana ny sampana tamin'ny lafiny rehetra ka nahafahan'ny sampana nanatanteraka ny andraikiny tamin'iny taom-panabeazana lasa iny. Isaorana koa ireo mpiara-miasa rehetra dia ny komity mpivondronana manontolo sy ny sakaiza, ireo mpikambana mpanabe ary isaorana anatin'izany ireo sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana izay ny fanohana sy ny miara-niasa tamin'ny sampaty nandritra iny taona iny. Tsy adino ny makasitraka ireo ray aman-dreny beazina ny kristianina ray manontolo izay nitondram-bavaka mandrakariva ny sampana nandritra iny taona iny. Andriamanitra ny amaly fitianareo ka tsy hoverimaina izay rehetra nkelezanareo aina ao amin'ny tompo. Izay ary ny lava izay ny foka dia ankehitriny dia anokatra ny taom-panabeazana 20 isika ka dia miantso ny tonian'ny vondrona tily sy ny mpandrindra ny vondrona mpanazava iroso aty aloha anokatra izany amin'ny fomba skoto. Mangataka ny skoto rehetra manao fanamiana ara-dalàna mba hitsangana. Mpanazava
Tandremo, tily, atranatrana. Dia ambara ary fa misokatra anio alahady fa 13 volana Desambra ny taom-panabeazana ny sampana mpanazava stily eto amin'ny fivondronana fa 500 eto amin'ny chapelle militaire. Dia araka ny fanambara teo moa zany dia voafidomaly ireo tompon'andraikitra zay andrafitra ny birao ny komity mpivondronana ka dia antsona ihany koa izy ireo hiakatra ety ambony ho tsofin-drano. Tsy izay zany ny filoha moa zany dia ny tenako lieutenant colonel Befrégis, ny filoha lefitra ny lieutenant colonel Eric Nathaniel, mpitahiry vola ny colonel Voary, mpitantsoratry ny vola Ramatoa Randriampara ny Miora, mpitantsoratra PV Fanindry Say, mpanolo-tsaina miandraikitra ny fitaovana colonel Rabela, ny mpanolo-tsaina miandraikitra ny serasera sy ny aim-panahy Madame Ratsimbazaha Filando Seheno, ny mpandiny vola Andriamatoa Marotana ary mpandiny vola mpanampy Sada Mitraka. Dia antsona koa ny tonia mianadaza ny Iarosa TELO. Dia mangataka ny mpitandrina zany mitondram-bavaka ny sampana sy ireo birao. Andeha hivavaka isika riavako. Isaorananao Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao izay hanomezanao sampana afaka mitaiza sy manabea ny ankizy sy ny tanora eny fa nanion'ny dehibe ihany koa aza eto amin'izao fiangonanao izao. Isaorana ianao ny amin'ny nahafahana nanokatra indray ny taom-panabeazana 20 raiky amin'ny 20 tamin'ity anio ity. Isaorananao ihany koa ny fanavaozana izay ataonao Jesoa Kristy Tompo ao anatin'izany sampana mpanazava stily izany dia ny eto amin'ny fivondronana fa 500 izany ka ahafahan'ireto birao sy tompon'andraikitra maro samihafa mijoro eto anatrehanao. Ny angatana aminao Andriamanitra dia ny hanampinao azy, hanohananao azy fanahy mazoto, hanomezanao azy fahendrena ka mba hanao asa soa izy amin'izay rehetra efa niantsonao azy ao anatin'izany sampaty izany. Hitaridalana azy ireo ianao ny amin'ny tetikandro, tetikasa maro samihafa vinavinaina hatao mandritra ity taom-panabeazana ity. Ianao fanahy masina ny hampahery azy ireo mandrakariva amin'izany andraikitra mankadiry nankininao tamin'izany. Amen. Hoy ny soratra masina izay omenanareo ny Korintianina 1:5-7 manao hoe: ko amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Dia ho tanteraka aminareo ny tsodrano izay atolotra sy omenanareo amin'izany andraikitra mankadiry
saninareo izany. Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononany hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesoa mba ho saina iresy vava iray. Ny arahanareo mankalaza n'Andriamanitra rainy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Rahasoa indrindra ho anareo sampana mpanazava sy tely ny amin'izany fitaizana ny zanaky ny fiangonana izany dia ny tompony no hombanareo amin'izany asa sahaninareo izany. Rahasoa indrindra. Dia mahazo mamonjy ny toerany ny tonesin'ny mpandrindra zany mamarana fotoana amin'ny fomba sokoto. Raha ny tokony izy alana tsiny ry havako adiny tokony nandray tanana anareo ny izahay miaraka amin'ny filohan'ny fiangonana fa tsy maninona satria anatin'ny amena ihany koa tsika izao. Koa indro ary ampahafantarina antsika fiangonana ny mpiandraikitra iandraikitra amin'ity taom-panabeazana vaovao ity. Ny ao amin'ny ny mpandrindra dia ny tenako Rotrimano na Andrianaljaona Firavakiniana Diamondra. Ireo mpiandraikitra miandraikitra ny sampana vorokely izay mitaiza ny zazavavy 9 taona hatramin'ny 12 taona dia misy an'ny Famelan-keloka nomenjanahary na Isaorana, ny aina anie Rahely Arsoa na Isaorana anie, kanto fitijo elorova Andriambolanirina na Isaorana kanto, ny tia Arsoa Melanie na Isaorana Melanie. Ireo mpiandraikitra miandraikitra ao amin'ny sampana maitso mpanazava izay mitaiza zazavavy 12 taona hatramin'ny 19 taona. Kilona Andrianina Andriamahery na Isaorana Kilona, Diamondra Narindra Lamboniaina na Isaorana Narindra, Judicaël Sylvia Arabella na Isaorana Judicaël, Arena Rahely Noro na Isaorana Arena, Arlisy Niaina Randrianaivo Maria na Isaorana Niaina. Ireo mpiandraikitra miandraikitra ao amin'ny sampana mena afo izay mitaiza zazavavy 19 taona no miakatra, Zoasina Andriamahery na Isaorana na Loholona Zoasina, Fanirina Rakotsavy na Loholona Fanirina. Ireto ary izahay no miandraikitra ato amin'ny vondrona mpanazava. Tahaka izao kosa ny eo amin'ny vondrona tily. Ao amin'ny sampana mavo misy any Randriamalefitra Mano Sabrina, Ravelo Manantsoa Vonirina Safidy, Rafanoarana ny Anjamahery, Andriaromanana ny Aina Finaritra, Ravonina Valina Fitahina Erika. Araka ny fizarana ndraikitra ao amin'ny sampana mavo dia Isaorana Manoa no Akela, Isaorana Safidy no Balou, Isaorana Anja no Bagera, Isaorana Aina no Sil, ary Isaorana Erika no Aty. Ny ao amin'ny sampana maitso misy any Rakoto Mamonjy Jean-Jacques Olivier na Salana Tony, misy any Anitrarivo Rabela Félicien na Angoa Mazoto, misy any Rabonary Solofo Tsiorofaharana na Yakimanovo, misy any Rajoely Manjaka Nomena Sombiniaina, misy any Rakoto Malala Christian Do. Araka ny fizarana ndraikitra ao amin'ny sampana maitso dia Isalana Tony no tombo-toerana ary Angoa Mazoto no mpanampy, Yakimanovo Nomena, Christian Do no mpampilalao.
ny eo amin'ny sampanamena na mpiandalana misy any zokiolona andrianary vao rija valoery raha ndre mamonjy soa ny ranto andrenjakarivo ny ao amin'ny mena fify misy any rakoton'orinina miranto tony ireo ny mpiandraikitra iandraikitra mivondrona tily amin'ity taom-panabeazana ity dia ny tonia ny tenako alidon mangataka ny fivondronana manontolo hitsangana Petraka tsika tompo. Amaran'izao fotoana izao amin'ny fomba skoto sika ka mangataka ireo skoto manao fanamiana ara-dalàna mba hitsangana. Mpanazava.
Saorantsika ny tompo riavako ny amin'ny fahatanterahana izay rehetrarehetra natrehantsika teo izay. Amin'ny teny ity dia tsy eto an-toerana ny mpitandrina Rakotozafy Mikaela no ny andraikitra izay ombonana amin'ny mpitandrina mpiara-manompo atao anatin'ny synodam-paritany arivo avaradrano dia namonjy izany izy. Toy izao riavako ny vaovao izay tsara ho fantatra ireo havantsika namana izay nahavita amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadiany omaly. Raha izy ireo dia angatana hitsangana Ravelo Toriteny Jean sy Rasoa Mananjara Fenoasina Marie Solange. Ove efa tsy hitatsony zareo. Randria Tsivolo, Radonantenaina, Landrisy, Randria Manamianta, Rina Tiavina. Io arindrina io zareo amin'ny rasoanareo. Reo amasinina fanambadiana amin'ny 20 Desambra amin'ny zoma zao dia ao Rabe Mananjara Rainay Rovany Asina sy Razafy Andriatsy Toaina Mbolafi. Reo zareo dia ao ihany koa Randria Njafim-pianinana Ambintsoa sy Rakotseny Rojo Raomery Hanitra. Atao amin'ny sisiny atsy zareo. Ny hoamasinina amin'ny 7 Desambra ny asabotsy indray dia ao Ramily Santiavina Alfasy Manjakahery Tahina. Raha soa dia mivavaka anareo hatrany ny fiangonana amin'izany fikasana tsara izany. Ireo ray aman-dreny izay manolotra ny zanany amin'ny sakramenta amin'ny batisa kosa indray ny amin'ny 7 Desambra izao dia ao ny zaza Andrianirina Andriatsimaniry Natansy, Randrianirina Iartina Kevin natolotry ny ray aman-dreny Andriatsimaniry Lolona Arnivo sy ny mpiantoka Andriatsimaniry Lanto Arnivo. Overy zareo. Ny amin'ny 20 Desambra izao dia ny zaza manohy sonjatiny ainaina mitia enikaja atolotry ny ray aman-dreny manohy soa rado santatra sy Randria mitsiry soa volatina. Reo zareo dia eo ihany koa ny zaza velomanitra raitra idealy atolotry ny ray aman-dreny Ramasoa Velomanitra Andrilala sy Ray Eliasoa Domoina. Ny zaza Ratsimao Lizanany Fanasina dia atolotry ny ray aman-dreny Ratsimao Lizanany Fafy sy Naly. Mialatsiny fa tsy voasoratra ao anatin'ny kahie ny anaran'ny madama dia izay voasoratra tao ny vakiana. Io zareo reo amin'ny sisiny eo dia mivavaka ho azy sika fiangonana mba hatanteraka soamantsara izany fikasana tsara eritreretiny zareo izany. Efa ao amin'ny birao riavako ny fandaram-potoana ny amin'ny herinandro sambatra izay atrehantsika manomboka amin'ny herin'ny anio amin'ny 9 harivany manomboka izany. Ny tompon'anjara isaky ny sampana, ireo sampana tompon'andraikitra zany isaky ny izany herinandro sambatra izany dia afaka mandalo maka ny fandaharana sy ny vakiteny ao amin'ny birao ao. Toy izay ny raha tsara fantatsika amin'ny teny ity. Roso amin'ny fanatanterahana andrakitra isika izao riavako ny antoko-pihira manao ny anjara hirany ary toy izantsika amin'ny hira izay voalahatra raha toka mbola tsy vita izany rakitra izany. Lahara-hira nangatahany rakisorana hira fifoasana laharana fahavolo.
Hamarana ny fotoana isika riava koa amin'ny hira izay efa voalahatra dia ny 2:30 izany. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesoa tompontsika, mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay, izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo masiny amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo riava. Fa ianao kosa dia mahare tamin'izay zavatra nianaranao sy nampinoananao satria fantatrao izay efa nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vaozaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesoa. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia miraso indrindra riavako mifampikopakopatana isika fanao veloma.